Rehavako malala ao amin'ny tompo ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Falo misaotra anao izay Andriamanitro, ilay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa, ilay Andriamanitra mitsinjo sy mihevitra anay ombenombeno ka mahatanteraka ny fisainanay sy ny fieritreretanay ary mahatanteraka ny sitraponao aminay tsiraray avy. Misaotra anao zahay noho izay tantananao ny fiainanay amin'ny zavatra rehetra ary toa tsapanay fa ny tananao Andriamanitra mihitsy no misakambina anay. Amin'izao ora sy fotoana izao ary dia mbola sitraka ao Andriamanitra indray ny andrenesanay ny teny tsara avy aminao, koa mitenena ianao araka ny fombanao, hazavao aty anatinay ireny teninao, andehananay araka ny sitraponao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Filazantsara araka ny Luka 5:1 hatramin'ny 11. Luka 5:1 hatramin'ny 11 no mofinaina voalahatra ho antsika anio. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny fariny Genesareta Jesoa, ary raha nahita sambo kely roa nijanona teo atsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely tamin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesoa dia hoy izy tamin'ny Simona: mandro soa ho any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo hahazona hazan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saika niletika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany, dia niankohaka tamin'ny tongotr'i Jesoa izy ka nanao hoe: Tompoko, mialà amiko fa olomeloka aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habetsan'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanaky Zebedio, izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesoa tamin'ny Simona: aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo keliny teo an-tanety izy, dia nahafony zavatra rehetra ka nanaraka an Jesoa. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Eto amin'ity mofinaina ity ry havana no ahitantsika ny Jesoa manomboka ny raharahany, manomboka ny asany tetỳ ambonin'ny tany. Ary izany asan'i Jesoa izany dia natomboka tamin'ny fiantsoana ireo mpianatra hanaradia azy, fiantsoana ny apôstôly izany. Eto amin'ity mofinaina ity indrindra no mipetraka ireo fepetra hiantsoana ny apôstôly. Inona avy no fepetra tao amin'i Jesoa afaka niantsona ireo apôstôly, ary inona no fepetra tao amin'ireo mpianatra ka nahatonga ny Tompo hiantso azy.
misy valiteny anankiroa farafakeliny izay omeny ity mofinaina ity. Riavako malala mahakasika izany. Voalohany, hitantsika eto fa ny olona nianatra tenin'Andriamanitra no afaka mandray baiko avy amin'ny Jesoa. Ny olona mianatra tenin'Andriamanitra no afaka mandray baiko avy amin'ny Jesoa. Hitantsika eto fa ny fanizina hiaino ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka. Ary ankoatr'izay dia hitantsika fa niaino tenin'Andriamanitra teo amoron-drano izy ireo, ary i Simona Petera aza dia nanaiky mihitsy apindrana ny sambo keliny ampianaran'i Jesoa ny tenin'Andriamanitra. Nanaiky i Petera anolotra ny sambo keliny ho toeram-pampianarana ho pilipitra izaran'i Jesoa ny tenin'Andriamanitra. Ilay Petera izay efa nanasa ny aratony, ilay Petera efa tsy nivonona hanarato tamin'iny andro iny intsony, fa rehefa avy nandre ny tenin'Andriamanitra dia afaka nandray ny baikon'i Jesoa amin'izay. Ho Jesoa mantsy hoe, mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo hahazoana hazan-drano. Na dia efa tsy vonona hanarato intsony aza Petera sy ny namany, na dia efa nisy tsy fahombiazana nandritra ny alina aza teo aminy, dia hoy ny voalaza ny Petera manao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia alatsaky any ny arato. Kanefa noho ny teninao dia alatsaky any ny arato. Ilay hoe teninao dia niainga tamin'ilay fampianaran'i Jesosy Kristy teo amin'ny sambo kely, niainga tamin'ilay fampianarana teo amoron-drano, ary ihany koa ilay baiko izay naniraka ny Petera mba ho any amin'ny lalina. Mazava zany arak'izany fa ny olona efa avy nianatra sy nandray tenin'Andriamanitra ihany no afaka mandray izany baiko izany. Ka afaka mandray ny baikon'i Jesoa i Petera na teo aza ny tsy fahombiazana, satria efa nandre ny tenin'Andriamanitra. Eto zany dia ambara fa mpitarika mahay na manana valeur ambony noho ny traikefan'ny Petera, noho ny fahaiza-manaon'ny Petera, noho ny amin'ny haizatra izay nananany hatrizay ity baikon'ny tenin'Andriamanitra ity. Riavako malala ho ny Tompo, isika rehetra izay manao ny antson'Andriamanitra, mandre ny antson'Andriamanitra, dia tsy tokony ho ampitahintsika velively na ahoana amin'izay mety ho traikefa sy kalitao manokana ananantsika ny fankatoavana ny baikon'Andriamanitra, fa ho ampitahaina sy ho ampifanarahana amin'ny fianarana ny soratra masina kosa zany. Ny soratra masina no ny baiko, ny soratra masina no ny taridalana, ny soratra masina no mampahery amin'ny asa rehetra izay atao. Eny fa na dia sarotra azy. Eto ane hitantsika ny sarotry ny asa, hitantsika fa tsy nandeha tamin'izay fahazaran'ny Petera intsony, mandehana makany amin'ny lalina, arotsay ny aratonareo, nefa efa nisy ny tsy fahombiazana imbetsaka miantaona nataon'ny Petera. Eto riavako malala dia manamafy indray fa tsy izay rehetra nantsoan'Andriamanitra akory dia afaka manao ny asan'Andriamanitra, fa izay nantsoan'Andriamanitra ka manaiky hiaino ny teniny, manaiky hianatra ny teniny, no afaka mandray ny baiko avy amin'ny Tompo. Tsy maintsy alohavana amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ny fankatoavana ny baikon'i Jesoa. Tsy mahagaga anie. Raha toa ka nampiofan'i Jesoa mandritra ny 3 taona sy 9 mbolana,
ireto mpianatra ireto zay vao nitenenan'i Jesosy manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Nisy formation 3 ans et demi alohan'ny rotsahan'ireto mpianatra reto tany an-tanimbolony. Zany no mahatonga antsika hoe raha misy ho mpitandrina dia tsy maintsy miofana izy mianatra mandritra ny 4 taona 5 taona. Raha misy hanao ny dekona dia miofana 3 volana farafahakeliny. Raha misy hanao ny asan'ny mpiandry dia mianatra sy miomana ho mpiandry mandritra ny 3 taona 2 taona. Tsy ny haitraitra no sy ny hafanampo no mibaiko amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra fa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mianatra isika izay vao azontsika ny baikon'Andriamanitra. Fa tsy izany ihany, ndao tsika ilay mpanahy hevitra manao hoe izay zany efa mahay dia tsy maintsy manao zahay. Fa rehefa mamaky tsara tsika ny tapany faharoa amin'izao mofinaina izao, ny 19 hatramin'ny 20 dia mahita fa ny olona manaiky fa meloka no irahan'i Jesosy. Ny olona manaiky fa meloka no irahan'i Jesosy. Raha vao nahita n'ilay hazan-drano be dia be azo i Petera na feno sambo kely 2 mihitsy zany, avy hatrany izy dia niankohaka teo amin'ny tongory Jesosy ka miteny hoe Tompoko, mialahy amiko fa olomeloka aho. Ao anatin'izany dia zavatra 2 no hitantsika eo. Andaniny dia manaiky i Petera fa Tompo i Jesosy, Andriamanitra i Jesosy, manana ny maha izy azy io Jesosy io. Fa etsy ankilan'izay koa dia nasehon'i Petera ny mariky ny fanetretena tao aminy. Teo amin'ny tongotra izy, sady niankohaka izy no teo amin'ny tongotra ny ankohaka, no mbola niteny ihany fa olomeloka izy. Asehon'i Petera eo fa olombelona manana fahotana, tsy tanteraka, tsy lavorary izy. Vokatr'izany dia vokatr'izany faneken'i Petera ny mahameloka azy zany, dia hoy Jesosy taminy hoe aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. I Petera lay hitantsika teny amin'ny 2 fa efa nanasa ny aratony. Zany hoe ny olona nanasa ny arato no afaka miroboka makany amin'ny lalina. Fa eto ny olona manasa ny tenany no afaka manarato olona. Zany hoe izay rehetra manaiky fa meloka eo anatrehan'ny Tompo no irahan'ny Tompo hanarato olona. Eto ry havana malala dia misy sary lehibe izay tian'ny Tompo hazavaina amintsika. Azon'Andriamanitra natao mihitsy no izy tenany avy hatrany no nitory filazany tsara. Tsy mila mpanompon'Andriamanitra, tsy mila pastera, tsy mila mpiandry, tsy mila dekona, tsy mila katekista. Saingy tian'Andriamanitra ho tsapan'ny olona kokoa ny fitiavany azy, ny fitiavany mpanompon'Andriamanitra ary ny fitiavany mpanota, dia irahan'Andriamanitra ny olona mpanota manaiky ny heloka haseho anatrehan'ny mpanota fa vonona handray ny mpanota tahaka ireny koa Andriamanitra. Mazava zany arak'izany ry havako malala fa tsy fanamarina tena velively mihitsy no entina manarato olona. Tsy fanamarina tena satria tsy ho marina mihoatra n'Andriamanitra isika ary tsy marina mihoatra ny Kristy izay efa nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa miariary fa olomeloka tahaka ny Petera, tahaka ny apôstôly Paoly, ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra taty aoriana dia olomeloka daholo, kanefa mariky ny fitiavan'ny Tompo dia vidiny ny olomeloka
hatsapan'ny olomeloka hafa fa afaka mandray azy Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy marina isika fa no amarinina, tsy masina isika fa no amasinina, tsy madio isika fa no diovina. Zany sary lehibe zany no tian'Andriamanitra aseho, tiany Jesosy aseho tany Petera, fa na dia olomeloka ary izy dia efa nodiovina tamin'izany ka mendrika ny hanarato, tsy hazan-drano intsony fa olona indray. Tsy miantso anjely ho mpiara-miasa amin'ny Andriamanitra, tsy miantso olona tsy manam-pahotana Andriamanitra, fa miantso kosa ny olona izay mpanota fa vonona hiaiky ny elony eo anatrehan'Andriamanitra. Izy Andriamanitra no mandray ny mpanota mibebaka, izy Andriamanitra no manamarina izay rehetra manatona azy ka manome azy ireny fahatokisana ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ry havako malala, araka izany dia mitodika amintsika izany antson'Andriamanitra izany. Indraindray isika velom-panontaniana lava manao hoe izaho ve tsy haiko izany, izaho ve sao dia tsy sahaza, sao dia tsy mendrika. Eny ry havako malala, tahaka anao indrindra, tahaka ny Petera indrindra izay manaiky fa olomeloka no atsoin'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy. Isika rehetra izao dia atsoin'Andriamanitra ho amin'izany, fa tsy ho amin'ny fanamarina teny, satria misy ny andraikitra izay mbola ankin'ny Tompo amintsika. Arak'izany dia mazava zany ny fepetra izay antsoin'Andriamanitra ny olony, mazava ny fepetra izay anankinan'Andriamanitra ny fitoriana ny filazantsara, dia izay manaiky handre ny teniny, hianatra ny teniny, handray ny baikony, ary ihany koa izay manaiky hanetry tena eo anatrehany fampanota izy. Dia ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany, fa ho an'Andriamanitra irery ihany kosa ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famonjenao anay amin'ny alalan'ny teninao. Nahazo anjara indray izay teto androany, fa Andriamanitra miantso sy mifidy mpanompo samihafa ianao, araka anao Andriamanitra fa tsy araka izay heverina fa ho famendrehanay. Misaotra anao zahay manaiky iantso anay na dia mpanota ary izahay, ary indray mametraka eo am-pelatananao ny asa fitoriana ny filazantsara, ny fandrotsahana ny arato ho any amin'ny lalina, ny fanaratona olona eto amin'ity zao tontolo zao ity mba ho ao ambalanao, ho ao amin'ny vala ny fanjakanao Andriamanitra. Dia ampahomby azy Tompo ny ezaka ataon'ny fiangonana rehetra ho fitoriana ny filazantsaranao manerana izao tontolo izao. Fa entinay ambavaka eto anatrehanao amin'ity andro anio ity, ireo rehetra izay ao anatiny tsy fahasalamana, ireo rehetra izay manana aretina mitaiza, ireo rehetra izay any amin'ny toeram-pitsaboana, ireo rehetra izay mitady ny enti-manana hanatanterahana ny fitsaboana. Jesosy malalo, ianao ilay balisama tsara indrindra manasitrana sy mampitony ny aretina rehetra, ary ny dia kapoka taminao no efa nanasitranana anay no hiantanay eo anatrehanao hitodika manokana amin'ireo tsy salama, indrindra ireo zanaky ny fiangonana, indrindra ireo izay mitaraina aminao. Tompo, miaino vavaka ka mamalia fa mitaraina ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.